Fanadiovana fahobe tsy tokony androany ihany fa isan'andro ny fitandrona ny fahadiovana. Ady amin'ny kolikoly sy famerenana ny arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna miomana amin'ny fiatrenan'ny tombany Madagasikara. Fokoanandrom-pirenena ekena ny fiemorana raha hitondra soa ho an'ny dinika. Manaritra ny fiarahabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manasa ny mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Fanimpom-pivavahana no nanomboana ny fotoana izay nihaonan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpikatroka tima ao Frantsa ary ireo mpirana ravinahitra ao an-toerana. Fanazavana ny zava-misy eto Madagasikara ary fanankarozan-kevitra momba ny fokoanandrom-pirenena sy ny hoavin'ny Madagasikara no nifantohan'ny dinika nandritra ity fotoana ity. Sarin'ny diaspora Frantsa eo amin'ny herinantsariny Mathieu Princy. Andraikitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana no manara-maso ny fizotry ny fitondrana manoloana ny fitantanana ny firenena amin'ny alalan'ny didy navoakany. Mahalasa saina nefa ny zava-misy eto Madagasikara, indrindra manoloana ny fanoloana sy ny fifidianana aingana ireo mpikambana roa eo anivon'ny HCC izay ny solotena ny antenimieram-pirenena hoy ny filoha Ravalomanana. Efa hatry ny ela no nivoaka ny resaka fa omaly dia tafapetraky ny antenimieram-pirenena ireo olona roa ny solo azy izay tamin'ny fomba aingana dia aingana hoy ny filoha Ravalomanana raha niona tamin'ireo diaspora ao Frantsa. Ny HCC name ianareo le HCC ara-maso sara sady tsy mandeha nolona eo izay mandeha izy toy izy nasy eny ary manaraka izay. Ina koa ty HCC bonongery taona izy tonga tapoka ka maly angavana izay sy avapomaly lasa dorokely rareo nampiasain'le tsy ny exceptionnel nareo tamin'ny anan'ny exceptionnel ty malao koa nareo maneno dia zay ny sasany napetraka démission hoe sasany zay fampilalana ihany tsy maninona fa ny fiatraikany amin'ny vahoaka malagasy tany tsisy lalàna tsony. Zany HCC zany tsy eo dia tsisy tona fa dia tena firenena anankiray samy mandeha izay tiany ihany. Mazava ny andraikitra izao fitondrana izao dia ny famerenana any Madagasikara ho ao anatin'ny ara-dalàna. Andraikitra napetraky ny vahoaka malagasy izany hoy ny filoha Ravalomanana. Tena intérimaire ve izy ty sa transition? Intérimaire diso zany satria raha intérimaire 60 jours ihany araka amin'any. Nefa nisan'ilay exception menanareo tamin'ny 14 octobre 2025 dia hoe ianareo a opetraka eto dia manana mission tonareo zany mikarakara tsara sy atateraka ny famerenana Madagasikara ao anatin'ny tany-tany-dalàna. Zany hoe tany-tany-dalàna zany manaja tsara constitution, manaja tsara izay lalàna velona misy an'ireny. Vonona ifanohana amin'ny Madagasikara ireo mpiara-miombonantoka mba ahafahana miverina ao anatin'ny tena tany-tany-dalàna hoy hatrany ny filoha Ravalomanana Marc. Nanamafy anefa izy ireo fa tsy afaka ny hitsabaka amin'ny raharaha tokantranon'ny Malagasy. Volona tsara misy izy ireo ary mazava tsara amin'ny miaraka nataony hoe zao ny tenin'izy ireo manala masakaiky any Madagasikara izahay aty maniry izahay raha maniry mba hiverena Madagasikara ao anatin'ny fitonena ao anatin'ny fampatokisana ary amin'ny alalan'ny fampanajana saingy zavatra iray no anasany amintsika tsy avy any velany no ahitana ny vahaolana ny malagasy ihany ho afaka mamaha ny olana ho aminy. Zay le dialogue malagasy malagasy isika ihany no afaka manorona sy ny hoavy Madagasikara ao anatin'ny fanajana ny fandriam-pahalemana ny fandrianam-pirenena ny alim-panjakana ary ny safily ny vahoaka afaka manampy antsika zareo raha misy nanazy atateraka zany afaka manonona antsika izy ireo saingy tsy misy mihitsiny afaka anonona Madagasikara isola antsika malagasy. Tsy vitan'olo tokana ny fanarenana ny firenena hoy ny filoha Ravalomanana izay nilaza fa isan'ny lesona azo nandritra ny fitantanana any Madagasikara izany. Zany efa samy laza aminareo ary teny eto aho hoe tena ikady amin'ny voninahitra aho président Madagasikara misy 2002 à 2009 satria nahitako lesona be be any tena nahitako lesona be lesona anankiray tena lehibe indrindra amiko izay tena azo mihitsy tsy olona anankiray arory
no avita manarina firenena. Tsy misy olona iray afaka manorina firenena iray. Tsy olona iray no ivon'ny firenena fa ny lalàna, antom-panjakana, asa ary fifampatopisana. Zay ihany. Aza mieritreritra hoe misy manam-pahay ianao dia izy dia tia disy be zany. Ny firenena mahomby dia tsy ireo firenena manana mpitondra tsara, fa ireo firenena mavita manarana antom-panjakana matanjaka, ajainy rehetra ary maharitra. Zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ny diaspora amin'ny raharam-pirenena, indrindra fa ny fampandrosoana. Mila ny firaisan-kinany rehetra ny famahana ny olana. Mamely vola menareo isa-taona any Madagasikara 450 millions de dollars. Zay zany vola voraity amin'ny diaspora. Hitako zany tamin'ny Banque mondiale. Sy nareo gaga. Fa maro zany mandefa vola kely hita daholo reny mihitsy amin'ny ataonareo reny. Dia misy zay krizy any Madagasikara fotoana miara mamatsy vovova io. Dia mamahana izy tsika. Misy aminareo nefa taona maro no niala ta Madagasikara. Misy aminareo efa politaonany, amin'ny politaonany kanefa tsy miara ao anatin'ny fonareo. Zany hoe Madagasikara zany malagasy. Mbola mandalo fotoan-tsarotra i Madagasikara hatramin'izao, mitaky finiavana avy amin'ny tsirairay ny fanavotana ny tanindrazana sy ireo mpiray tanindrazana, indrindra ny lafiny sosialy hoy ny fanazavana. Maro amin'ny mpiray tanindrazanantsika no mijaly. Maro ny fianakaviana tsy mahazo rano fisotro madio ara-dalàna. Maro ny faraiaran'ny fampiasana hery. Maro ireo tanora mahazo diplôma nefa tsy mahita asa. Maro ny tantsaha miasa mafy nefa mbola tsy afaka miaina amin'ny mpamendrena sy ampilaminana. Ary maro ny olom-pirenenana tsapa fa tsy mitovy intsony ny fampiarana ny lalàna amin'ny mahasamy malagasy. Misy zany. Tsy resaka politika fotsiny no maika sy ankehitriny eto Madagasikara. Ny asany maha-olom-pirenena no lalam-pahamehana, ny asany dignité zany. Zany tokony anaja tsara maha-olona ny olona. Ny fahafahana miasa, ny fahafahana mamelona ny ankonana, ny fahafahana mitsabo tena, ny fahafahana mampianatra ny zanany, ny fahafahana miaina ao anatin'ny firenena iray, zay mitovy zo sy adidy ary fiarovana ny olom-pirenena rehetra. Zay no hoe anangana firenena vanina. Zava-dehibe ny fametrahana ny tany-tandalana satria iankinan'ny fanarenana ny toe-karena izany hoy ny fanamafisany. Mila filaminana republikana i Madagasikara, mila androm-panjakana tsy tanila i Madagasikara, mila lalàna ajainy rehetra i Madagasikara. Tokony samy hijanona ao anatin'ny andraikiny ny androm-panjakana. Io le séparation des pouvoirs. Tokony anaja ny fepetra ny fetrany fahefana ny menazy tokony andraiky tangorona loatra amin'ny olona vitsy ny fahefana fa tokony samy anajany azy. Rehefa manjavozavo ny sisy tany dia tsisy filaminana amin'ny firenena anankiray. Ny fampiresanana no fahombiazana. Ny fitaovana anankiray tena hitatsika fahombiazana, fampiresana amin'ny fanajana, amin'ny famezatoky. Ny fampiavana firenena no tanjona. Tsy misy vahaolana ateraky ny hery, tsisy aza mieritreritra. Tsy misy vahaolana ateraky ny hery na fanirena afaka hitondra valona raha tsy miavona aloha malagasy. Mila mifampihaino sy mifampatoky isika malagasy vao tonga amin'ny tanjona tiana hotratrarina, goavana ny fahaiza-miain'ny ankolafi-kely rehetra manoloana izao kion-dalana lalaovan'izao hoy ihany ny fanehoan-kevitra. Ny lalàn'ny dinika, rehefa ny lalàn'ny dinika tokony alatsika dia afaka mandrositsika. Tokony hoenona ny feon'ny rehetra, eno tsara fe zavatra lehibe ny mpanao politika. Zay zany voalohany aloha, dia mbola mpanao politika mbola azo enona. Dia mba tsy miteniteny foana sy manaratsy ny afaka mba enona. Dia mihaino ny olona mpanao politika, zahay zany. Faharoa, ny mpandraraha, satria zao ny tompon'ny vola. Ireo matetika sefo, dia vinareo ny mpandraraha. Dia ny fiarahamon'ny firenena, ireo ilay olona fiarahamon'ny firenena société civile.
reo mafaka mandingy tsero ny tanora tsapijaliany laotra zeny tsero le tanora moa tena samy joro izy mbola mafy mahazo azy ny vehivavy ny vehivavy tokony en'olo izy reo satria mahalala tsara njady azy amizao zavatra misy zao ary faritra rehetra Madagasikara indrindrindrindra ny fiangonana tena tokony enona ny fiangonana fa tsika tsy tsara izay olona ao anatin'ny fiangonana fa fantatsika fotsiny ny fiangonana zany tena olona tokony joro amin'ny neutralité ary indrindrindra malagasy monina ty venaverona tokony enona be mihitsy satria nareo nahoana no manoana tsy misy malagasy tokony voaekika amin'ny fanorenana ny hoavin'ny firenena tsy ny fiovana amin'ny crise ny solution ikoa zavatra anankiray fa tsy maintsy ny fahaizana mandamina andreo rehetrarehetra very ny faharetany olona tena very nainareo ty ty aiza ihany izy ty tany eo ihany ny veriny koa re hoe raha tsy mitanantsika ohatrany hoe namono biby tsy nafaty ho hitany havany eo dia nareo zany malagasy fa mila mitanana satria reo koa tsy velavela fotsiny namono biby tsy nafaty dia zay ny tiako resana kanefa tsy zany ihany ny tena tokony ataotsika fa ataotsika zay ezaka rehetra famoizan-tanana mba tsy hijaly ny firenentsika tsy firenena mahatra voajanahary tsy firenena mahatra voajanahary Madagasikara fa firenena nampahatraina nohony tsy filaminana sy tsy fatipisana ary ny fananjanana lalàna very ny faharetan'ny olona amin'izao fotoana izao lava loatra ny fotoanany aretana fijaliana ka betsaka no tsy mandry ny fanavozana sy fanovana ho iatrany ny filoha nasionaly ny antokotiko i Madagasikara. Nisy moa ny fametram-panontaniana sy dinika nataony filoha Ravalomanana sy ireo diaspora ao Frantsa nandritra ity fotoana ity ny ariva teo ko ampitany eo ihany ny antsiprian'izay. Fa dimy hetsy latsaka kely ireo teratany malagasy mielipatrana manerana izao tontolo izao. Ahitana malagasy any Eropa, Amerika, Afrika ary Azia. Mandray anjara betsaka amin'ny fiainam-pirenena izy ireo amin'ny mamalagasy azy ireo. Everin'ireo diaspora faloha hevitra tsy azo idivirana mandritra ny fikonan-dom-pirenena ny azo ifidy. Efa ela no niresahana izany saingy atreto mbola tsy mety tanteraka. Miverina ny adi-hevitra sy ny adi-sisika ankehitriny ka everina fa isan'ireo loha-hevitra hodinina mandritra ny fikonan-dom-pirenena ny fanomezana an'ireo malagasy monina any ivelany ny zo ifidy. Raha tsy ahivina nandritra ny fiaonany tamin'ny diaspora malagasy tany Paris nanoka baravarana ho an'izany ny filohan'ny fanavozana mba azahoan'ireo malagasy mandray anjara mivantana amin'ny fiainam-pirenena. No mafisiny ny mahazava-dehibe ny andraikitra stratezika ananany vondrom-piarahamonina malagasy miparitaka any ivelany ary ny tokony anomezana sehatra azy ireo andray anjara feno. Mandray anjara lehibe amin'ny toe-karem-pirenena ireo malagasy ireo ka isan'izany ny fandefasana vola aty an-tanindrazana izay mitentina eo amin'ny $400 ka hatramin'ny $500 isan-taona hoy ny banky iraisam-pirenena. Ankoatra ny fanohanana ny fianakaviana dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fanjifana sy ny fampandrosoana eny fotony ihany koa izany fandraisana anjara izany. Manoloana izany everina ho fotoan-dehibe andiniana sy ametrahana fototra mazava amin'ny fandraisana anjara ny diaspora anjara amin'ny fifidianana ny fikonan-dom-pirenena. Ankoatra ny adi-hevitra ara-panjakana sy ara-pifidianana antenaina ihany koa ny isiny ny sorodalana mazava anatanterana izany fanovana izany. Fa miandry ny famoahana ny tetikandro sy ny dingana manaraka amin'ny fikonan-dom-pirenena ny malagasy amin'izao fotoana izao. Eo anelanelan'ny fiandraisana sy ny fanantenana misy ireo miantso ny firosoana aingana amin'ny fanatanterana ny fanapahan-kevitra izay efa noraisy ny fitondram-panjakana sy ny eo anivony FFKM. Ho an'ny filohan'ny antoko SVM tsy tokony isintsony ny fananganana sy fanendrena maro samihafa mba azahoana miroso aingana amin'ny fampidiniana eny ifotony. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Princy. Tapabolana mahery taorian'ny fampidiniana sy ny fanapahan-kevitra noraisy ny mpitondra sy ireo filoham-piangonana eo anivony FFKM mikasika ny fikonan-dom-pirenena. Samy miandry ny famoaham-baovao ofisialy momba ny toy ny dingana irosona amin'ny fikonan-dom-pirenena ny malagasy. Mikatso ny raharaha hoy ny sasany. Mbola ao anatin'ny fandaminana kosa ny mpitarika sy ny fanjakana hoy ny hafa ka samy tokony andry ampitoniana. Tsy any amin'ny fitariana intsondry ny tokony fantohan'ny adi-hevitra hoy ny filoha nasionaly ny HSVM.
manana traikefa amin'ny fahaizana mampandray anjarany rehetra sy ampiady-hevitra ny ankolafo maro samihafa amin'ny fanakalozan-kevitra ny FFKM ho ihany Irivo Rakotovao. De za zany tsy de anisan'ny gaga loatra amin'ny olona hoe ahoana ihany la izy de anjarany fitondram-panjakana sy indrindra ny FFKM. FFKM ozy hafa satria zay ny ady hevitra anankiray hoe maninona ny FFKM. Ataoko fa tsy tokony andaniana hevitra tsony zany satria fanapahan-kevitry ny filoham-pirenena iny. Sy zay rehetra ny kandony araka tamin'ny tao zay ministera araka tamin'ny tao tsy tokony ihany no ho ady hevitra fa ny FFKM zany ary mino sy manantena fa ray aman-dreny reo manana fomba fiasany zay hitaritany an'ireo olona sokajiny olona samy hafa eto amin'ny firenena, na mpanao politika na ny ara-drazana na ny mpandrarah sy ny tanora ny lehibe sy ny sisa, de mandrisika ny FFKM mihitsy amin'izay hijery pitarika izy avekony mandeha, tsy ho vitany rery io fa tsy maintsy misy kosa ny pitarika raha antsika miady hevitra, za tsy ady hevitra amin'izany ary ray aman-dreny efa nampiseho ny traikefan'ireo tamin'ny fotoana andro, tsy nisy tanteraka akory, tsy nisy tonga lafatra akory ka ifampatsiahy hoe ka tamin'izao reo nanao an'izao, iza ny tonga lafatra teto fa reny koa zany hoe entiny nanarina an'izay zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Ka za de manantena hoe amin'ireo olona anao indrindra any amin'ny faritra satria iaingy avany ilay izy, zay ny voalaza ary zay ny tokony ho izy de any amin'ireny zany ao ny miditra reo karazan'olona samy hafa, tanora lehibe, karazan'asa sy ny fikambanana rehetrarehetra no mikaondo ao mety misy pitarika eo, mety misy FFKM ray roa ao fa tsy maintsy misy antokony olona hafa zany ao mivoatra hoe ho any Mahajanga izy de misy olona antokony olona hafa anatin'izay fitarihana an'izay. Fa aty zany amin'izay organigramme lehibe zay de ny FFKM de ny fitondram-panjakana zay efa nanangana ny comité de pilotage io. Iteraka sakana lehibe amin'ny firosona amin'ny fikonan-dom-pirenena ny fametrahana zana-drafitra maro momba izany ho ihany ny faneho-kevitra. Tokony irosona kosa ny fanomanana ireo olona hitarika izany any amin'ny faritra mba tsy ampitarazoka ny fizotry ny raharaha hoy ny fanamafisana. Fa ny anazy zany raha zandro any an-tanina dia ny mamay de ny fijerevana sady anireo olona atao hitarika an'ilay izy any amin'ny faritra. Za mino fa tsy ny FFKM rery akory mitarika an'io any amin'ny faritra rehefa ampivorony olona. Tsy misy fanjakana ao, misy any rehetrarehetra ao. Raha vao tsy manao an'izay tsika de diso. Ka fa tandrema zaho de mamerina foana ny tandremana amiko de tandremana foana ty structure be da be aty ambony aty. Apavesatra io. Lasa eto Antananarivo vory lava eo reo olon'ireo. Fa rehefa mazava ny chronogramme efa fantatritsika ny tanjona kendrena amin'ilay izy indrindra ny fomba anaovana azy dia alefaingany ary amiko zay de tanjaka be ny FFKM satria tsisy afaka ilaza mihitsy eto asa fitondram-panjakana ve nefa mizarazara ministera hoe manana ny reo sehatra maro samihafa misandrahaka eran'ity Madagasikara ty. Aiza ny tany tsy misy an'ireo miampy an'ireo ara-drazana sy ny sisa ireo. Zay ny tanjaka ho antsika. Fa raha ohatra hoe mitsangana hoe komity de ho avy any De Gaulle le komity de miandry an'iny daholo ny olona rehetrarehetra. Zay amiko zany tsy mahavoa zay. Ho avy ny ministera fanavaozana de miandry an'iny daholo ny olona rehetrarehetra. Zay vao anao zavatra any. Ameo azy ny andraikitra. Mazava be aty ambony de amena azy ny andraikitra. Ary vahana le andraikitra any. Ny adidy sy ny andraikitra any azahoana ny hevitry ny rehetrarehetra. De ny asa lehibe famotinana an'izay atonga an'izay aty amin'ilay sehatra lehibe iombona antsika anapahan-kevitra efa tonga ny fotoana. Tsy ny famoronana rafitra vaovao no lahara-pahamehana amin'izao fa ny firosona amin'ny asa. Tsy ho refesina amin'ny isan'ny komity na voamera ny fahombiazan'ny fikonan-dom-pirenena fa amin'ny fahafahana mamaha ny olan'ny firenena sy ny etaetan'ny malagasy. Eo ampelantanan'ireo tompon'andraikitra ny toyny hoy ny fanamafisana. Mbola vaovao mahakasika izay resaka fikonan-dom-pirenena izay hatrany ekena ny fiamorana ny fanatanterana ny fikonan-dom-pirenena raha ny fanomanana no antony mampikatso ny fivoahan'ny daty anatanterana izany. Mba amantarany rehetra ny fizotry ny fikonan-dom-pirenena sy ny dingana araina amin'ny fanatanterahana azy dia mila ny fampahalalana feno ary tokony efa fandaminana matipaika no avoaka ny FFKM sy ny fitondrana raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipliana izay.
miandrandra fanazavana maro-potitra momba ny zotra ny fikoanandoam-pirenena ireo mpanao politika indrindra tao aorian'ny fiemorana indrona tao zava-dehibe ny fanomanana ny fikoanandoam-pilaminana sy anaty drafitra matipaika mba tsy ho fanatanterahana anterina maimaika hoy Joasy Eleonora tanjona nazahoan'ny sokajin'olona rehetra maneho ny heviny sy mandray anjara amin'ny adevitra ka ivoan'ny sosikevitra hitondra fitoninana sy fanarenana eto amin'ny firenena tsy tokony isy fifandrohitana na fifandirana fa fifampidiniana ikatsahana vahaolana iombonana no hitranga ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Ny emitra dia saika ny rosona tamin'ny volana Mey dia saika rosona tamin'ity volana Jona ity ny antenaina dia hoe ho tanteraka izy fa tsy ho tereko masaka salamy voalobojaza fa dia ho tonga amin'ny fotoana mahamety azy ka ho tsara omana. Ny ataoko hoe tsara omana dia ny ahafahany rehetra mandray anjara ary ny ahafahany rehetra mitondra ny fanehoan-keviny ary indrindrandrindra ivoahany tena hoe mahasoa sy mampilamina ny firenena. Zay zany ka raha ohatra ka ilaina ny fiemorana amiko tsy mampaninona ka ohatra ka hitondra ny mitsaratsara kokoa fa ka ohatra kosa ka fiemorana ifandroritana fotsiny amin'ny zavatra tiana ho apetraka fa tsy hoe ahafahana manokatra an'ilay izy amin'ny vahoaka dia anahirana kely. Alao aloha iandry. Tsy mampaninona ny miandry ary atoka hanome antoka ny fahombiazan'ny fikoanandoam-pirenena ny fitondrana fanavaozana sy ny FFKM ho ihany ity mpanao politika ity eo am-piomanana hiatrika ny fetim-pirenena sy ny fankalazana ny asa raha-manitra raha teo ny firenena amin'izao fotoan'izao ka ilaina ny filaminana sy ny fitoniana mialoha sy mandritra izany. Fikoanando andraisan'ny malagasy rehetra anjara ao anatin'ny mangarara sy mampiaty no andrasana hoy ny antoko fivohy izay nanamarika fa tsy antoko mpanohitra izy ireo fa hery mandray anjara amin'ny fanarenana ny firenena. Isan'ny sosikevitra ny antoko ny fampiatona ny fanafarana vary rehefa fararano hitsinjovana ny famokarana anatiny sy ireo tantsaha. Narcisy Karazafy sy mbola avatsaratrany no mitondra ny antsipriana izay. Mijery akaiky ny olana ara-tsosialy iainan'ny vahoaka ny antoko politika fivohy isan'ny sosikevitry ny antoko ny fampiatona ny fanafarana vary avy any ivelany mandritra ny fitopijinjana mba hanomezana vahana ny vokatra eto an-toerana sy hanohanana ireo tantsaha malagasy. Mikasika ny fikoanandoam-pirenena kosa tokony ho samy malagasy ny andray anjara amin'izany miantso an'ireo tompon'andraikitra ny fivohy hanatanteraka izany amin'ny fomba mangarahara sy mampiaty. Tsy tokony teny fivohy zany izay tsy fotsiny hoe amin'ny fotoana fararano zany hoe vokatra variny tantsaha dia tokony hajarina mihitsy aloha fivarotana vary avy any ivelany fa ny tantsaha aloha mivarotra ny variny mba ho tsara vokabariny tantsaha ho satria nefany tsy mbola ampetsika malagasy ny vokabarety fa tsy maintsy manavaritsika dia hoe rehefa tapitra indray zany ny variny tantsaha amin'ny fararano iny fa manomboka amin'izay matsoatra ka misy koa ny vita rehefa avy eo dia amin'izay fotoana izay natobaka ny vary avy any ivelany mba tsy hiakatra vidin'ny vary eny tsena. Ankoatra izay tokony averina ny rafitra nahafahan'ireo sefokotany misitraka amin'ny ampahany amin'ny hetra mba hampiakarana ny karaman'izy ireo hoy ny fivohy izay nanamafy fa tsy misy na iray aza mahazo tombony amin'ny fikorotanana misy eto amin'ny firenena tsy antoko ambolo korontana eto Madagasikara ny fivohy raha ny fanazavana fa hijoro hatrany ho hery manolotra vahaolana sy mandray anjara amin'ny fanarenana ny firenena. Dika zany tsika zany tsisy mahita tsisy mahazo tombontsoa mihitsy amin'ny fikorotanan'ny firenena na ny fanjakana na ny fitondrana ary mahafantatra zany ny fivohy dia zay zany hoe ny fitikevitra ka amin'ny be ny fivohy zany dia mitsinjo foana ny tombontsoa vahoaka malagasy ary mame foana ny sosikevitra ho an'ny fampandrosoana. Tsy azo sokajina ho antoko mpanohitra ny fivohy ho hiatrany isy olombavambahoaka Fidy Barniaina satria isan'ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny tolona teny Akianja ka nahatonga ny fanavotam-pitantanana teto amin'ny firenena. Mahakasika indrindra izay fikoanandoam-pirenena izay dia niona teny amin'ny tranombokim-pirenena Anosy androany ireo mpiara-miasa eo anivon'ny ministeran'ny fanavaozana. Fotoana iray natanterahana tombana ny asa vita sy namolavolana ny paikady hiatrena ireo asa sy adidi-mbola miandry. Anisany andraikitra lehibe antsoroan'ny ministeran'ny fanavaozana ny fanatanterana ny programan'asa ny fanavaozana izay niarahana namolavola tamin'ny fiadidina ny Repoblika. Araka ny fanazavana
dia mizara ho lafiny enina izany programa izany dia ny tantsoroka amin'ny fikonan-doam-pirenena ny famolavolana ny antotan-kevitra na ny document national d'orientation de la refondation, ny fanomanana ny fifidianana ny fitariana ireo fanavozana iombonana eo anivon'ny ministera samihafa ary ny fametrahana ao anatin'ny androm-panjakana ny dinam-pitondran-tena sy ny tondroasina. Notseivy ny ministry ny fanavozana nandritra ny fionana ny mazava-dehibe ny fanajana sy ny fanomezana lanja ireo soatoavina iankina ny ministera amin'ny asa andavanandro. Anisan'izany ny fifanajana, ny fiaraha-mientana ary ny fanoloran-tena. Miantso amin'ny firaisan-kina sy ny fahavononana iara-iasa amin'ny fanatanterana ireo asa fanavozana izay napetraka ihany koa ny fionana nandritra ity androany ity. Tontolon'ny politika maro ireo ezaka vita kanefa ilaina ny fanohizana ny asa sy ny fanatsarana ny lafiny sosialy hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Tina Andry. Misy ireo ezaka vita sy ireo dingana natomboka anesorana ny vahoaka malagasy ao anatin'ny krizy hoy ny faneho-kevitra. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara hatrany no nanao ny fanadiadiana. Na dia mbola maro azy ireo olana sedrany mponina dia misy ezaka hita ataon'ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana hoy Tina Andry mpanaraka raharam-pirenena. Mbola sy tafarana tanteraka ny olanjiro sy ny rano kanefa anisan'ny sehatra ahitana fandrosoana ny fikatsahana vahaolana ho an'ny délestage sy ny tsy fahampindrano. Ezaka lehibe koa ny fampiakarana ny karaha-mampiasa mpanjakana izay dingana iray entina hanatsarana ny fari-piainana ny ampahany amin'ny vahoaka malagasy. Mila mijery akaiky ny sehatra tsy miankina nefa ny fanjakana ampiainana ny elanelana eo amin'ny fari-piainana ny olom-pirenena. Afaka miteny mazava tsara atao hoe na dia mbola tsy tafarina ary dia tena nanao ezaka ty fitondrana fanavaozana ity. Zany tsy azo edi-kevitra zany satria nisy olona firy taona tao nga nahavahan'ny délestage na dia hoe tsy mivazato isan-jato azy surtout le resaka rano ity nahavavy fa dia za zany mampirisika hanohy ny ezaka izao miakatra ny karaman'ny mpiasa-mpanjakana mahazo indemnité naninony zany tsy natao teo aloha je mampifalifaly rehetrarehetra fa monsieur le père mba jereo koa ny privé fa tsy ny fanjakana rery mba jereo koa ny privé mba ho ampiarina zany le article zay tokony ho ampiarina satria mba lasa misy fiangarana le izy ka raha hoe bilan amin'ny ankapobeny afaka miteny hoe mba tsara ihany le izy ary mba misy volonté politique tsy fantatry moa hoe miandrandrana io zany ny vahoaka 3 tapitrisa monsieur le PRRM ny vidianao tany Nigeria. Miandrandrany mety ho vokatra entiny dia ny filohan'ny fanavaozana tany Nigeria ny vahoaka malagasy raha ny fanazavana indrindra mikasika ny sehatra ny angofo sy ny fiantraikany amin'ny vidintsoloka eto Madagasikara. Ady amin'ny kolokolo kosa efa tamin'ny 10 taona lasa no nanaovana fanadiadiana tombana tamin'ny fisorohana ny kolikoly sy famerenana ny fananana azo tamin'ny kolikoly i Madagasikara. Ho fanomanana ny fitsidian'ireo manampahaizana mpanadiady iraisam-pirenena izay ho tanteraina ny 30 Jona ka hatramin'ny 2 ny volana Jolay 2024 dia nanao fivoriana ara-teknika roa ny komity miaro ny fahitsinana ny CSI sy ny Bianco na ny Bromaleo tena miady amin'ny kolikoly ny 20 sy ny 20 ny volana Jona ity tao amin'ny ministera ny raharambahiny Etsi Anosy. Nandray anjara tamin'ireo fivoriana ireo ny solotenan'ireo ministera voakasika ny sapandraraha mpanaramaso ny sehatra tsy miankina ary ny fiarahamonim-pirenena. Rindra tsara ny Mathieu Prince no hitaterana izay vaovao izay. Andray ireo manampahaizana avy any Djibouti sy Tanzania Madagasikara miaraka amin'ny fanohanana ara-teknika avy amin'ny ONUDC. Hojerena mandritra izany ny fifanarahan'ny lalàna malagasy sy ny fampiarana azy amin'ireo fenitra iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly. Araka ny nambaran'ny CSI sy ny Bianco, ity fanombanana ity dia fototra iray ahafahana mamantatra ny tanjaka sy ny lesoka eo amin'ny rafitra nasionaly ary manolotra fanatsarana ilaina. Manampy amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena sy ny fanatsarana ny fitantanana tsara eto amin'ny firenena ihany koa izany raha ny fanazavana. Tena tsara marina amin'ny hiraka fanombanana dia sy ireo rafitra miady amin'ny ny CSI ny Bianco pakany aray samy filina nalana sy badinina fa Madagasikara mihitsy amin'ny fahombiasa ny ady ataotsika amin'izao fotoana izao zany dia ny manirina valiteny sy ny atotan-kevitra sy ny tahirin-kevitra rehetrarehetra ahafahana mampiseho ny zava-bita ny fandroso
miady amin'ny kolikoly nataontsika nandritry n'izay fotoana elaela izay marihana fa dingana faharo satria efa nisy ihany koa ny fanombanana ny Madagasikara tamin'ny folo taona lasa fa ny fanombanana antsika mitondra zany dia ny toko faharo sy ny toko fahadimy ny fifanarahana io zany hoe mahakasika ny fisorohana ny kolikoly sy mahakasika ny famerenana an'ireo arena marito azo avy amin'ny kolikoly amin'ny fanjakana. Amin'ny alalan'izao fanomanana izao dia maneho fahavonona ny iasa ampaitsiny sy ampangararana ny manampahefana malagasy ary mikendry ny ampiasa ireo tolokevitra hoentina manatsara ny rafitra ara-dalàna sy andram-panjakana eto Madagasikara raha ny fanamafisana. Tsara manamarika fa ny firenena Djiboutiana sy Tanzaniana ho avy eto amintsika mombana antsika. Izy io dia zava-dehibe araka ny nolazaiko teo am-piandohana satria dia manamafia ny lalàna izay efa noraisin'ny Madagasikara sy nankapoaviny teo amin'ny sehatra resam-pirenena ary indrindrandrindra ihany koa anampy antsika amin'ny fanatsarana tsika amin'ny ady eto amin'ny kolikoly izay manampy ny firenena anankiroa voalaza teo ireo ny raon'ny firenena mikambana misahana ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona sy ny elokabevavy na ny UNUDC moa io izay ratsa mangaiky ny firenena mikambana izay miady amin'ny kolikoly eran'izao tontolo zao. Teboka ifantohany dingana ho an'ny asa fanomanana ny ahafahana mamantatra ny tena zava-misy iainan'ny rafitra ara-dalàna nasionaly sy ireo fantsiana ara-teknika laharam-pahamehana tokony atolotra ireo mpanadiady. Manandanja ny rafitra fanadiadiana iarahana amin'ny firenena mitovy sata satria tsy vitany mamantatra ireo fomba fanao tsara sy mahomby izy io fa manasongadina ihany koa ireo olana ara-pitantanana sy ara-androm-panjakana mila vahana mba anatsarana ny fanatanteran'ny fanjakana ny adidiny iraisam-pirenena. Vaovao avy amin'ny Atim commune Talatamaty kosa indray dia ifampizara vaovao sy fanome toromarika ho fanamafisana sy fampiroboroboana ny antoko Madagasikara eny fotony dia ifampitona eny Amboropotsy ireo mpikatroka Atim ao amin'ny commune Talatamaty. Ity ihany koa no fionana voalohany ho tanterahiny antoko taoriny ny fiatriana ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Rindra tsara ny Mathieu Prince no hitaterana izay vaovao izay. Ny mpanolotsaina ny tanàna voafito tamin'ny anaran'ny Atim ao Talatamaty no mikarakara ny fionana. Mandritra izany dia isy ny tatitra atolotra momba ny fitantanana ny commune sy ny zavamisy ara-pitantanana ankehitriny. Mba ahafan'ireo mpikatroka mahafantatra bebe kokoa ny raharaham-bahoaka sy ny asa tanterahina eo anivon'ny commune. Araka ny fanazavana hatrany, ity no fionana voalohany ataon'ireo mpikatroka Atim ao amin'ny commune Talatamaty taorin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo. Fotoana iray ahafahana manao tombana ny zava-bita sy mandrindra ny hetsika ho avy eo anivon'ny antoko ihany koa ity fotoana ity. Ny mpanolotsaina Atim zany na ny mpanolotsaina rehetra mihitsy dia manana tamberina ndraikitra an'ireo mpifidy azy. Dia voalohany lalana amin'izany aloha tokotiako Madagasikara satria ny tena lany tamin'ny anaran'ny Atim dia tsy maintsy manao tatitra amin'ireo vahoaka Atim aloha mba tsy ho topotrano izy ireo satria mangetaheta tokoa izy ireo hoe inona ny zavatra tokony fampandrosoana izay hevitra avy amin'ny tokotiako Madagasikara sy amin'ny mpanolotsaina Atim eo andrisan'ny commune. Anisan'izany izao le fampiasana an'ilay SLC ireo dia mila hazavaina amin'ny vahoaka Atim ireo sy amin'ny vahoaka rehetra hoe inona moa ny SLC dia izay zavatra izay no tsy maintsy ho tanterina ny vahoaka. Io koa dinika dia efa elaela zany no tsy nisy fionana zany taorinan'ny fividana ben'ny tanàna dia mba ho ararotina io fiainana io tafa-tsy dinika hoe inona ny tokony atao inona ny tsy tokony atao satria betsaka ihany ny famafao eto amin'ny firenena amin'ny resaka antoko ka io moa dia tsy miala amin'ny targetran'ny antokotiako Madagasikara izay tarihan'ny président Ravalomanana dia miainga avy any zany dinika ary koa efa manomboka sady zany efa miomana amin'ilay fikanandom-pirenena zany dia tsy maintsy anjara mavitsika moa zany tiako Madagasikara amin'ny fotoana eo. Nahazo alalana avy amin'ny bureau politika Atim sy ny solombavambahoaka voafito tamin'ny anaran'ny antoko Atim ao amin'ny distrikana Ambohidratrimo ny fanatanterana ity fionana ity. Amin'ny ankapobeny dia natao anamafisana ny firaisankina sy ny fifandraisana eo amin'ny samy mpikatroka ary anohizana ny fampafantarana ny torolalana sy ny paikadiny antoko eny fotony ny hetsika. Fandiroso tamin'ny hetsika fanadiovana fahobe niarana tamin'ireo faritra 420 manerana an'ny Madagasikara ny fiadidinan'ny Repoblika hetsika tafiditra ao anatin'ny fanentanterahana ny vina Madagasikara madio sy ny politika nasionaly momba ny rano ny fahadiovana ary ny fidiovana.
Nifanozo tamin'ny fankalazana ny fahinambempolo taona nazahoana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ity hetsika izay nitanterana tamin'ity androany ity. Ny Antsipriana izay. Nanomboka teny fiadanana hatreny amin'ny lalan'ny bypass Jovena no nanatanterahana ny asa fanadiovana niaran'ireo mpiasam-panjakana sy ny mpiara-miombon'antoka maro. Nitarika izany teny an-toerana ny mpanolontsaina avo ny fanavozana ny jeneraly Zavitasondry Ranoelson Marcelin, notron'ny sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny Repoblika sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana. Nifantoka tamin'ny fanadiovana lakan-drano sy ny lalan-drano, ny fanesorana fako miparitaka, ny fanadiovana tatatra ary ireo toerana maloto samihafa ny hetsika. Natao ihany koa ny fanamafisana ny fitantanana sy ny fanangonana ireo fako mba hiantoana ny fahadiovan'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mponina. Anisan'ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny asa teny ifotony ihany koa ny filohan'ny délégation manokana tanàn'Antananarivo renivohitra feno Ralambomanana, niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny commune sy ireo fikambanana samihafa. Nandritra izany dia nisy ihany koa ny fanentanana ny mponina mba hitandroatran'ny fahadiovan'ny manodidina sy andray anjara amin'ny fitazonana an'Antananarivo ho tanàna madio sy mendrika. Tsy tokony ho androany ihany fa isan'andro no hanaovany rehetra asa no ny fahatsapana fa zava-dehibe ny fahadiovana sy ny fitandrona izany, hoy ny solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahaenina. Ho an'ny eto Ambohimanarina manokana zany dia nisy fokontany anankiray izay faninana ao anatin'izay, ary tsy voandroany ny fanadiovana fa efa nisy ny fanadiovana niarahana tamin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary fanadiovana dia mitohy amin'izany ireo tompon'andraikitra isa-pokotany. Arak'izany dia ny androany dia fanentanana fa ny fahadiovana dia anentanana ny isa-tokantrano na ny lavapiringa na ny fanaripako na ny fanipisimpazana fako eny rehetreny. Zay ny anton'izao anehoana hoe mila madio ny tanànantsika satria ny fampandrosoana dia tsy misy fampandrosoana ao anaty loto fa ny olona mandroso dia olona madio ihany koa. Tsara moa ny manamarika fa nanerana any Madagasikara ny hetsika natao androany izay anatsarana atrany ny fahadiovan'ny tanàna, ampiroboroboana ny fahasalamam-bahoaka ary anamafy ny fiaraha-mientany rehetra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Maneho ny fiavan'ny fanjakana sy ireo mpiara-miombon'antoka andray anjara amin'ny asa iombonana ho fampandrosoana sy ho tombotsoan'ny daholobe ny hetsika toy izao raha ny fanamafisana. Famba anentanana ny tanora handray an-tanana amin'ny fanatsarana ny tanàna napetraka ny tetikasa KDVT Street Gallery izay tanteran'ireo mpanakanto malagasy misehatra amin'ny hosodoko sy sary. Tombony lehibe amin'ny tanàna Ankadivato ny fahadiovana sy fiarovana ny tontolo iainana ary ny fandrosoan'ny tanàna hoy ireo mpanakanto ka antony nandrisika azy ireo andray anjara amin'ny tetikasa. Narsisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny Antsipriana izay. Isan'ireo fokotany fakatahaka amin'ny fahadiovana ny fokotanina Ankadivato atanjona ny ampiditra ny zavakanto ao anatin'ny fiainana andavanandro ny mponina, asiana tsara ny endriky ny tanàna, manampy amin'ny fanovana ny toe-tsain'ny olom-pirenena ny fahadiovana ny akanton'ny tontolo iainana. Tetikasa iray natao hanova ny toerana iombonana ho sehatra misokatra anehoana ny kanto sy ny kolontsaina ny KDVT Street Gallery izay anehoana sary hosodoko lehibe eny amin'ny rindrina, zavakanto ankalamanjana ary hetsika fanatsarana ny tontolo iainana. Mikendry ny ampiroborobo ny fandraisana anjaran'ny mponina sy hanova ny fomba fijery momba izany raha ny fanazavana no men'ny mpanorona ny tetikasa. L'objectif an'izy hoe réappropriation ny espace urbain dia sady embellissement ny tanàna. Rehefa tsara ny tanàna dia laza na ny olona andoto anazy ara lasa mety mieritreritra indroa intelo zay vao andoto an'ilay zavatra. Ny promotion any artiste ohatra misy akamaroan'ireo artiste ireo misy efa artiste efa fantatra, misy ny vao manomboka fantatra, isy ihany koa ny artiste vahiny ho afarana koa anatin'izay enim-bolana hatramin'ny mois de décembre zay. Dia mba ahafahana milancer an'ity hoe pilote mba ho dupliquena eraky ny faritany sy raha ohatra eritrereto fotsiny hoe raha ohatra misy tanàna quartier anankiray isaky n'ireo province anankenina ireo manao an'izao initiative ohatry ny Ankadivato zao dia efa hitako hoe efa ohatra tsara ho amin'ny fiarahamonina sy ho amin'ny fampandrosoana
tsy voatery miandry ny androm-panjakana sy ndradraretra zany fa initiative citoyenne l izy a. Tsy mijanona amin'ny fampiratiana sanganasa fotsiny ny AKDVT Street Gallery fa manomana hetsika ara-kolotsaina atrikasa ary fampiratiana eny anivon'ny fokon'olona miala miasa akaiky amin'ny fokotany ny commune ary ny préfecture ny fanatanterahana ny tetikasa mba hiantohana ny faharetany sy mba ekeny rehetra. Rehefa hitanay zany le rindrina dia miresaka amin'le tompotrano zay hoe ahoana raha ataontsika ohatr'izao le izy dia mety toy an'izay zavatra efa fanontaniana mipetraka teo le hoe resaka tematika zany isam-bolana satria le araka ny resahana teo misy fanatsarana ny tanàna le izy fa misy côté fanabeazana ihany koa. Fanabeazana satria misy tematika ohatra hoe amin'ny volana ho zao resaka hip-hop le izy fa le thème ao anatin'le izy hoe tsy hobado. Io zany hoe aza velobado ny ankizy dia zay dia mifanohana fampizarana izay fanabeazana izay dia mampanao atelier koa zay any amin'ny sekoly ety amin'ny manodidina hoe ohatra araka le tenenareo teo ohatra hoe mampianatra ankizy manao sary, mampianatra ny ankizy manoratra rap ohatra sady orientena hoe ny rap zany ny mozika akaiky indrindra mipakany amin'ny tanora. Ankoatra ny lafin'ny kolotsaina sy sosialy mikendry ny anandratra ny Akadivato ho toerana mahasarika mpizahatany ny AKDVT Street Gallery ka ahafahan'ny mponina sy ny mpitsidika miainatra efa vaovao amin'ny alalan'ny zavakanto eny an-dalambe. Tapitra ny fampalalambo voantsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ny teknisiana sy ny namana-panao gazety niaraka nanantontosa izao fampalalambo vao izao mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.